Toy izao indray ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alatsinainy 3 febroary amin'ny 9 maraina hatramin'ny talata 4 febroary taona 2024 amin'ny 9 maraina. Raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia misy an'io fiforonana andro ratsy io amin'ny ranomasimbe indiana izay vinavinaina hipaka amin'ny morontsiraka afovoany atsinanan'ny Madagasikara manomboka amin'ny talata ho avy izao. Vokatry ny fisian'izy io ihany koa dia hikorotana ny toetry ny andro any an-dranomasina manomboka rahampitso alatsinainy eo amin'ny voemara hatrany Manoro zao dia manodidina amin'ny 3 hatramin'ny 3 metatra sasany eo ny haavon'onja. Mety hihoatra izay azy izy rehefa eo ampidirana an-tanety. Drivotra ihany koa dia ho mafy ny fitsokany satria manodidina eo amin'ny 570 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora izay mafy ny rivotra izay. Fampitandremana amin'ny loko mavo ihany koa mahakasika ny mafy ny rivotra manomboka eo Antsiranana hatrany Manoro. Fampitandremana amin'ny loko maitso mahakasika izay mafy ny rivotra izay ho an'ny morontsiraka avaratra andrefana. Misy ny fampitandremana mahakasika ny alin-drano manomboka eo voemara hatrany Manoro fampitandremana amin'ny loko mavo. Ny orana ihany koa dia hijojo amin'ny morontsiraka afovoany atsinanan'ny Madagasikara iny noho ny fisian'ity faritra andro ratsy eo amin'ny ranomasimbe indiana ity. Entanina foana zany ny rehetra mba hanaraka tsakany sandava ny toromarika eo amin'ny manam-pahefana ny fotony hisoroana ny loza amin'ny edition. Raha ny toetry ny andro an'ny morontsiraka atsinanana manomboka eo amin'ny tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Anorana tandrifindraona ho avy andrefana ny rivotra ny avaratra sambavaka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Io vaovao kosa ny fitsokan'ny rivotra ny ankafa ka manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Hiakatra miandalana izay rehefa manantona ilay faritra andro ratsy. Tanjona Angotsy hatrany Manoro. Anorana matevina ho avy atsimona atsinanana ny rivotra ka ho fita amin'ny 30 hatramin'ny 520 kilometatra isan'ora. Ananika 70 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjabe naherin'ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra. Anodidina eo amin'ny 3 metatra sasany hatramin'ny 4 metatra indraindray. Mety mbola hihoatra izay azy izy rehefa manakaiky ity faritra andro ratsy ity. Manoro hatrany Taolagnaro. Anorana tandrifindraona any amin'ny faritra avaratra ho avy atsimona atsimo-atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray ny atsimony Manakara. Anonjabe naherin'ny ranomasina avy ny onja anodidina 2 metatra hatratra 2 metatra sasany rehefa ao anaty orana. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena. Ibalika amin'ny masoandro ho avy atsinanana na atsimo-atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabomo. Andrahoana vitsina ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimona atsimo-atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Ankabomo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Misy orana tandrifindraona vitsy any avaratry Morondava. Andrahoana mahalana ny ankafa ho avy andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa zany ny alina ka manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatrany. Dimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Anorambaratra ho avy andrefana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Dimy mpanonja ny Anonjabe ny ranomasina ahery indraindray avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany hatratra 2 hatramin'ny 2 metatra sasany rehefa ao anaty oram-baratra. Ny amarana anazy eo Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Anorambaratra ho avy andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray. Dia mafy miandalana izay noho ny atsikony talio any amin'iny faritra avaratra andrefan'iny manomboka ny talata ho avy izao. Dimy mpanonja ny Anonjabe ny ranomasina ahery indraindray avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany hatratra 2 hatramin'ny 2 metatra sasany rehefa ao anaty oram-baratra.